manana ny ambarary manana ny heviny ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara taoriany ny firoson'ireo feikevitra izay narosony ny mpizaika nandritra ny fianambe nasionaly izay notanterana teny Ivato tendrotsy retsika ny sary. Tsy tokony misy anavahana fa ny androm-panjakana rehetra hatramin'ny fiadidinan'ny Repoblika ny tokony ravaina raha andrava hoy ny solombavam-bahoaka Mampara raha naneho hevitra momba ny feikevitra navoaka ny mpizaika teny amin'ny sise Ivato. Nambaran'ity solombavam-bahoaka ity ihany koa fa tokony atomboka amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fanovana tanterahana. Sahay angambany a député Mampara no nangataka an'izay fandravana ny Assemblée nationale. Maika moa fa nisy an'iny avis sy décision navoaka ny RCC iny izay tsy mampitambatra an'ilay député ao anatina antoko politika na vondrona politika. Dia izay zany tena hoe raha ilay Assemblée nationale ho ravana dia efa nangataka amin'izany zay. Fa kosa ny résolution izay nivoaka teny amin'ny CCI Ivato dia miteny hoe ravana daholo ny androm-panjakana rehetrarehetra. Dia izay mangataka fa satria vahoaka anankiray vahoaka rehetrarehetra manerana Madagasikara no nifidy ny solombavam-bahoaka ary niaraka tamin'ny filoham-pirenena. Dia amin'izay zany tena hoe hita hoe iza marina no tena matanjaka, iza no tena tiam-bahoaka izay tsy mitondra anaran'olona, tsy tohanan'ny olona fa manohana amin'ny tenany. Dia alao tena atomboka mihitsy hatrany amin'ny lohany ka hatraty fotony io fifidianana io. Zany hoe ny fifidianana filoham-pirenena koa zany dia angatahanay tokony iverina ihany koa. Fanontaniana maro kosa napetraka ny solombavam-bahoaka Rabenirina Jean-Jacques taoriana ny famoahana ny feikevitra tamin'ny fianambe nasionaly ho an'ny fampiafanam-pirenena. Ny fanontaniana mipetraka aminy kokoa izay mety mipetraka amin'ny mpiray tanindrazana maro koa ngambana manerana ny nosy taoriana le nivoan'le feikevitra tolokevitra moa zany ngambany maromarona koa dia hoe feikevitra navoaka ny mpizaika fa tolokevitra omena ny filoham-pirenena. Ny fanontaniana mipetraka amiko dia hoe inona moa no tena hoe légitimité an'ilay ireo olona zay nanao ny feikevitra sy ny ataoko hoe satria fomba ahoana ny fidianana azy ireo ao na nanendrena azy ireo ao donc légitimité avy zay satria vahoaka ataoko hoe roapolo tapitrisa mahery no soloana tena zay zany dia fanontaniana mipetraka amiko zay. Faharoa manaraka an'izay dia inona moa no azotsika antoka koa fa raha ohatra ka tena tanterahana ireo feikevitra reo tenareo ve no tena hetahetam-bahoaka marina koa ve? Satria raha ny hetahetam-bahoaka amiko dia hoe ny fanatsarana ny fiainana andavanandro, ny iainana ny fandriam-pahalemana, ny fikarakarana ny fahasalamany amin'ny fomba haingana, tsy ampin'ny hôpitaly, tsy ampin'ny dokotera, ny fampianarana, tsy ampin'ny mpampianatra, tsy ampin'ny lakilasy, andoavam-bola ny fianarana sy ny sisa. Zay ngamba ny tsy fizinasa, zay ngamba ny zavatra hoe mahamaika. Ka inona moa no antoka ho atsika malagasy satria za koa dia vahoaka fa raha ohatra tanterahany io feikevitra ireny feikevitra ireny dia ho azony ho tanteraka tokoa ao anatin'ny fotoana fohy ny zavatra zay ataotsika hoe tsy mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Maro amin'ny solombavam-bahoaka moa no nilaza fa tsy vahaolana mpandrosoana ny firenena na hitondra fampihavanana ny fandravanana ny teny miram-pirenena. Ny sabotsy teo moa dia efa namoaka fanambarana ny branch-marche ny teny miram-pirenena nilaza tao anatin'ny fanambarana fa fiverenan-dalana indray amin'ny tetezamita ny fandravana fomba tsy mifanaraka ny lalam-panorenana ireo androm-panjakana vahaorana avy amin'ny fifidianana ao anatin'ny Repoblika Fahefatra.